Miarabantsika rehetra mpanaraka fandarana ny tenako. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny hariva ity. Hamangy antsika rehetra ane ny Tompoandriamanitra ka amin'ny alalan'ny zoavatra hitako zao no amonjen'Andriamanitra anao, amonjena anareo ho afaka amin'ireo olana entiny devoly fahavalo. Efa nataon'Andriamanitra mandresy mantsy ny olona zay fa azy amin'ny alalan'ny fananana an Jesosy. Ka ny lohateny ny afatra androany de mbola mikasika any amin'ireo fanampanao sakana trano. Ry mpiaino malala, mbola tiana mafy aminareo atrany ao fa tena misy fanaratsy manao sakana am'izay zavatra ataon'ny olombelona. Efa hatramin'ny taloha no nisiny ary mbola hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Ry zareo no tena fototrin'ny olana misy eto ambony tany ary fototrin'ny olana misy eo amintsika zanak'olombelona. Eny, na dia io aretina mahazo ny olona io azy, maro amin'izy ireny no asina fanaratsy mpanao sakana, ataony tsy mandaitra mihitsy ny fitsabona atao ho an'le olona marary mba tonga an'le olona tsy ho sitrana mihitsy. Toy ny fampidirana ihany tompoko zay nambarako zay fa mbola hoentiko rehefa aveo ny tena afatra. Fa mialohan'izany de andao hivavaka aloha isika ametraka ny fotoana eo an-tanan'ny tompo. Raha eo de raina ny anaranao omena voninahitra mandrakizay ianao. Apetraka ampelantananao ty afatra ambarako ity. Mbola ilaza amin'ny olona mikasika amin'ireo fanampanao sakanao. Ka ao anaty fotoana nambarako ny teny de ho tsapan'ny olona isy fiatraikany ny fiainana zo afatra izao ka ho hiala vetrano reo fanampanao sakana ary songadina vetrano ny fiainana feno fahasoavana. Menanao ny voninahitra Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, hitra am'le tena fampianaranao am'izao ry zao. Ho jerentsika manokana indray ny am'ireo fanaratsy mpanao sakana. Fanamafisana ny efa nambarako teo aloha ihany izy ity. Ry mpiaino malala, maro amin'ny olona no matsapa tsy fahombiazana foana am'izay zavatra ataony. Fa saingy tsy fantany hoe inona no antony mahatonga an'izany tsy fahombiazana zany eo amin'ny fiainana. Tantarako aminareo raha zavatra efa hitako, idiran'ny fanahy mpanao sakana avokoa lafin-javatra rehetra mahakasika ny fiainantsika zanak'olombelona velona eto ambony tany. Ny tanjony, ny ampahory sy ny ampisento antsika mandritra ny fahavelomana eto ambony tany. Mahafinaritra ny devoly mahita olona verevitra sy tapidalakale am'izay zavatra rehetra ataony. Tena ratsy saina, ratsy loha ny devoly. Eny, na de isan'ny olon'Andriamanitra azy anao de mbola vita ny fanahy mpanao sakana trany ny manao sakana ny fiainanao mba tsy ho tafita. Raha toka mbola mitoetra ao anatinao sy ao atokantrano zany fanahy ratsy izany. Ohatra efa nisy tao anaty baiboly ity tantarako ity. Taorina fanafahana nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanaka Israely tao Egypte de naparanten'Andriamanitra fa hitondra azy ireo ho ao am'le tany Kanana de le tany be fitahina. Arabaka teny nitondra azy ireo tokoa ny Tompoandriamanitra tam'izany. Ny atoandro nitondra sy nitarika ireo zanaka Israely tamin'ny alalan'ny andro rahona. Ny alina nitondra azy ireo tamin'ny alalan'ny andro hafa. Zay ny voalaza amin'ny Exodosy 3:20. Efa vakiko taminareo tamin'ny heriny izy ity e. Kanefa na de zany azy, mbola nisy foana ny mpanao sakana tena an-dalana. Ary afaka nanao sakana tokoa ry zareo. Anisan'ireo nanao sakana ny zanaka Israely tena an-dalana ny ranomasamina araka la efa hitantsika tamin'ny heriny. Ary anisan'ny nanao sakana ihany koa taty aoriana lay antsoina hoe Amalekita. Marina fa ny fanaratsy no tao ambadiky ny Amalekita tamin'izany fotoana zany mba anakanana zanaka Israely tsy tonga any am'le tany Kanana ary mba hisabote ny programan'Andriamanitra tsy ho tanteraka am'ireo olon'Andriamanitra. Lesona voalohany etiko aminareo de ity, andro farany izao. Tanteraka ny voalaza amin'ny baiboly eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa efa manao ny asany farany zay mafy ny devoly am'izao vaninandro zao satria efa kely sisa ny andro azo ny anaovan'ny mission eto ambony tany. Apokalipsy 2:12 milaza zany. Anisan'ny asa ratsy eteny devoly ety ambony tany am'izao andro farany izao ny fametrahana sakana am'izay zavatra rehetra ataon'ny olona. Tena atakeny ny devoly amin'ny alala sakana ataony ny maro amin'ny olona. Tsy mifidy io. Eny, atrety mivoaka madinika ka hatrany fitondrana ambony de anaovan'ny devoly sakana daholo. Afa-tsy ireo zay efa vita kontra taminy ihany. Kanefa na ireo ary dia voafetra ihany ny fiainana malalaka iainan'ireo olon'ireo fa aoriana de potehany ihany ny fiainan'ireo olon'ireo. Ny tanjony am'izany, ny ampahory sy ny ampisento ny olona rehetra velona eto ambony tany. Zany no natoka Paoly naminany any amin'ny Timoty 2:1 hoe faoko fantatrareo zao faneparany andro isandro mahory.
tsy maintsy rafa sy mpitena nefa zany sakany zany ty mpiany malala ary vitatsika ny mandrava izany no Jesosy sy ny azo fijaliny iverenantsika ny tantaran'ireo zany Israely zay nitototo any am'le tany be fitahiry inona ny zava-nisy tam'izany notokavan'ireo mpanao sakana tao am'le tanàna tao hoe Refidima ry zareo zany Israely tam'izany fotoan'izany ny Amalikita no voalaza fa nanao sakana zany Israely tao ary tsara aza ny voalaza amin'ny baiboly amataranao fa tena nanao sakana teny an-dalana tokoa ny Amalikita raha iny ry zareo zany Israely andeha ho any am'le tany Kanana iny o baiboly ao amin'ny Deutéronomie toko fa 10 andy fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo tsarovy zay nataon'ny Amalikita taminao teny an-dalana tamin'ny nandehananao avy tany Egypta tsaronareo ve zany Israely io de ninitsenany anao teny an-dalana sy namelezana ny vodilalanao de zay rehetra tsy afaka teorinao raha relaka sy sasatra ianao fa tsy natahotra n'Andriamanitra izy nosakana andreo namanao izy hoy Andriamanitra hoy ihany koa ny baiboly ao amin'ny Samuela voalohany toko 10:12 zao ny lazain'i Jehova tompony maro ho valiko zay nataon'ny Amalikita tamin'ny Israely de nanotrehany azy teny an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta hamonjy an'le tany Kanana araky ireo tenireo nanao sakana tokoa ny Amalikita fa isaorany ny Tompoandriamanitra fa na de tia ho aza ireo Amalikita mpanao sakana tam'izany ny andro zany de nataon'Andriamanitra nandresatra ny olon'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy no niady tam'ireo fahavalo ho famonjena zany Israely olony ry mpiany malala hatram'izao vaninandro misy atsika izao tompoko mbola misy foana zany mpanao sakana izany araky ny efa nolazaiko tery aloha idirany mpanao sakana avokoa ny lafim-piainan'ny olona rehetra zay azo nidirana ry zareo mpanao sakana izao no manakana ny olona tsy avelotena sakana mba tsy ahita asa ny olona ary sakana mba ho ravarava ho azy zavatra rehetra ataon'ny olona mahafinaritra azy ny mahita olona mahantra sy sairam-piainana mandavataona tahaka zany mihitsy ny lohan'ny devoly ohatra anankiray ity tantarana fianakaviany iray resy tamin'ny fiainana ity tantaraiko ity resy tamin'ny fiainana no ilazako azy satria tsy anasana sy ny taona maro le ram-pianakaviany na dia anisan'ireo olona tafita tamin'ny fianarana aza izy tam'izany ny anina melomany izy ireo ny zanaka naterany de sasalamba sy pasoka nataon'le ramatovadiny raha mahita sasalamba sy pasoka le rem-pianakaviany de misakafo hariva sy maraina ry zareo fa raha tsy mahita de mandry fotsiny izy menakavy antaona maro no niainan reto fianakaviany reto tam'izany fiainana ory sy mijaly izany efa mba nanao sy azo natao mihitsy le ram-pianakaviany tamin'ny fitadiavan'asa fa zero tsy nahita asa mihitsy tena nanana fahefana nanao sakana tam'le ram-pianakaviana mba tsy avelona ny ankonany ny fanay ratsy mpanao sakana mananafana manany ny ampy any zareo afaka ny manampy fa saingy jereny olona fotsiny tsy ahoany olona mazava ho azy fa tsy tavita tamin'ny fianarana ro zanaka nateraky izy mivady ka rehefa nodiniko ny tantaran'ny mpiainan'izy ireo de hitako sy tsapako fa nisy fanay ratsy mpanao sakana teo aminy amy maha-olona azy ireo nitady vaolana tany am'ireny mpanao ody reny mantsy izy menakavy kanjo vo maika ny amafy sy ny amafy nyerin'ny fahoriana teo aminy tena resy izy menakavy saorana nefa ny Tompoandriamanitra fa tamin'ny fotoana tsy napozina no nanapa-kevitra izy menakavy fa hitotika amin'Andriamanitra ny fahafantarako azy namangy sy namindra fo tam'ireo fianakaviana ireto mihitsy ny Tompoandriamanitra ka natoka azy ireo nanapa-kevitra fa hitady ny famonjen'Andriamanitra tam'izany neke izy ireo ho tompony sy mpamonjy azy ireo Jesosy le zanak'Andriamanitra tsapany tam'izany fa Jesosy reriany no vaolana ho an'ny fiainany noho izany nesorony reto fianakaviany reto niala tao amin'ny trano fonenana reo fanafody gasy nentina karakarana ny tenany sy ny fiainany tam'izany nasehony fa vonina ny anorina finoana tao am' Jesosy izy menakavy tena nanodikana lehibe ho an'Andriamanitra mihitsy ry zareo tam'izany kanefa na de zany azy tsy mbola niova ihany ny fiain'izy menakavy mbola ny dominina teo amin'izy menakavy ihany ny fantrano netiny fanahy ratsy mpanao sakana ny niova teo aminy lasa mpivavaka be alory zareo tsy nanompo sampitsony alory zareo niova olom-baovao teo fitondratena alory zareo fa tateoriny efa ela be voanatsapa ry zareo fa nisy fanay ratsy niperaka tao aminy no le fampotsapy nataony
ary fatany tsara fa izany fanaratsy ny peka tao am'izany no fotry ny olana rehetra nisy teo amin'izy menakavy no zany nataon'izy ireo ny fifonana lehibe no izy ireo nanompisampy tam'izany fotoany zany ary tsy vitan'izany ihany fa niesoron'izy ireo tamin'ny anaran'i jesosy ny herin'ny fanaratsy nanao sakana ny fiainana mba tsy ho tafita mihitsy de raina tompo fa niala teo aminy tokoa ny herin'izany fanahy mpanao sakana izany tsy ela akory raha vo niala lay mpanao sakana de tsy mba ty atantaram-piainan'izy menakavy tsy hitahita akory lasa nety ny nataony rehetra lasa olona voatatokory zareo gaga reo fianakaviana sy reo mpiaramonina taminy fa lasa olombanona izy menakavy de le fianakaviana resy teo amin'ny fiainana teo aloha iny am'izao isika amy teny zao tafita ny taranaky izy mivady izy mivady lehibe mo efa maty nandao an'ity tany ity tao anatin'ny maolon'Andriamanitra azy sorana tompo nanahoana tokoa re no mety ho fiafarany reto fianakaviany reto raha ohatra ka tsy toika tamin'ny Andriamanitra zareo ary tsy niala lay mpanao sakana teo aminy nanahoana reo mety ho fiafarany fiainany inoko fa mbola nitony fantrana sy ny fahorim-piainana teo am'le fianakaviana sy ny taranaka ny fandimby ekena fa olon'Andriamanitra zareo fa no le mpanao sakana de nitony fantrana sy ny fahoriana tsara ny tompo hoe ry mpiaino malala tianao ny tompoandriamanitra efa nanao dingina lehibe mihitsy izy tamin'ny nanomezany ny zanany ilay tokana atao hoe Jesosy efa nomeny atsika zanak'olombelona ny zanany lay tokana ary nataony sorona teo ambony azo fijaliana mihitsy ahafan'Andriamanitra mamonjy sy manavitra ny fanahintsika mba tsy very any am'ilay fahaverezana miaraka amy devoly isika ny finoana any zanany latokana io no lalana nataon'Andriamanitra mijenany olona ho afaka am'ireo olana nety niozona sy ny famatoran'ny fanaratsy no zany raha nisan'ireo olona na fianakaviana matsapa ianao fa misakatsakana foana ny ataonao rehetra ena hatram'izao fiainana tsy mahomby fiainana resy ny fiainanao de ho iaho hoe miverena amin'Andriamanitra ianao miverena amin'Andriamanitra ianareo menakavy tsy efa ianinao ve ny tantara le zanakadala zay voalaza ao anaty baiboly fo nisy niala tao amin'ny rainy de ory sy mijaly ary nahantra indrindra ny sakafo finan-kisoa no nameno ny kibony hoy ny baiboly fa rehefa tokasana izy ka niverina tany amin'ny rainy de lasa olombalona satria nandray azy tamin'ny fitiavana be ny rainy ka hoy aho hoe miverena amin'Andriamanitra ianao fa zany ihany no lalana masoa ny hoavinao rehetra fanampiny ometoerana anatinao Jesosy afan'Andriamanitra mamonjy fanahinao sy mamonjy anao afaka am'ireo fanahy mpanao sakana mila miala faingana tsy treo atana devoly sy reo fanahy mpanao sakana matsy ianao manarak'izany tongava ihany keo mamonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra manafaka anao izay fiangonareo fiandrotra kely tsy mitsatra manasa anareo tompoko ho tonga tokoa amonjy fotoana ataonay ny finoanay de zao raha namonjy ny hafa ny tompoandriamanitra de amonjy anao ihany koa izy raha nanafaka ny hafa tamin'ireo fanahy ratsy mpanao sakana sy mpitondra olana ny tompoandriamanitra de anafaka anao ihany koa izy raha ho avy amonjy fotoam-pivavahana ataonay ianao ajantsika hatreo aloha zay tapa voalohany zay fanaraka hira ray isika aorinan'izany de toizana fitondrako ny hafatra de mirasoa miraha fahasoavana ho anareo tompoko amin'ny famaranana moa dia anao vavako anareo tokoa aho anao vavako anareo zay niaran'ny fanahy mpanao sakana ary efa anao vavako anareo zay marary samy tain'Andriamanitra tompoko di mafia de zonu tsarukwe akaiky pamundia Tuja kanirande tsy maintsy tafita fakaiky pamundia Esurna ny aiky fa izao tsy amali Usasapony reo zay te ampijaly nalefanatia Tsaoko satria zao akaiky pamundia Tatuja di mafia de zonu tsarukwe akaiky pamundia
pamonjy latondraka ny rano de tsy maintsy tafita fakaiky pamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly usasapony reo zay te ampijaly nalefa anaty afo tsy tahoko satria zao akaiky pamonjy hitanany mitsotra mamonjay fona katojo olana sy fankapanay manambitamby ara misy fotona malahelo ka mitomany ao mandeha mamaky loha samezinao fa tsy atao jiro favalo ao ka isanandro de fantatro fa akaiky pamonjy atojo ady mafy ao de zao no tsaroko hoe akaiky pamonjy latondraka ny rano de tsy maintsy tafita fakaiky pamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly usasapony reo zay te ampijaly nalefa anaty afo tsy ahoko satria zao akaiky pamonjy ratoza dy mafy ao de zao no tsaroko hoe akaiky pamonjy latondraka ny rano de tsy maintsy tafita fakaiky pamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly usasapony reo zay te ampijaly nalefa anaty afo tsy ahoko satria zao akaiky pamonjy ny kombombava tsy namela ny liona ka nalefa tao andavaka tsy nanakely tamiko ny laforo na de nafanany mpito aza de gagagagy reo ny kiasany amono ay tanahity reo fakakana de resy latra sy milazafa akaiky pamonjy latojo ady mafy ao de zao no tsaroko hoe akaiky pamonjy latondraka ny rano de tsy maintsy tafita fakaiky pamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly usasapony reo zay te ampijaly nalefa anaty afo tsy ahoko satria zao akaiky pamonjy latojo ady mafy ao de zao no tsaroko hoe akaiky pamonjy latondraka ny rano de tsy maintsy tafita fakaiky pamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly usasapony reo zay te ampijaly nalefa anaty afo tsy ahoko satria zao akaiky pamonjy nalefa anaty afo tsy ahoko satria zao akaiky pamonjy eny aritopo misaotra teknisany isika tam'izay irana lefa nyteo zay ho toezana fitondrako ny afatra averiko sy amafisiko atrano fa mbola manao ny asa rehetra am'izao ny fanay ratsy ho fanampotena ny fiainan'ny olona anisany asa ratsy entiny eto ambony tany sy eo amin'ny olona ny fanakanana ny olona mba tsy ho tonga am'ilay tanjona iriny tena vitany mihitsy ny manao sakana na inona tokoa ezaka ataonao entinao manatratra ny tanjona kendrianao de ho tapidalaka le ihany ianao ho anitra ihany ianao fa tsy ho tafita ary tsy ho tonga any am'ilay tanjona kendrianao zany ianao raha ohatra ka hoe mbola misy fanay ratsy mitoetra ao aminao indrindra fa mbola misy lay mpanao sakana eo aminao na ao atokantranonao dino tsara ny baiboly fa tsy maintsy noravano sesy Josoa ary eo ekipa niaraka taminy ny sakana rehetra nataondreo fahavalony
tsy maintsy nyroso tam'izany zareo fa raha tsy zany tsy hitafita ry zareo zanak'Israely ary tsy tonga tany am'ilay tany todradrony sy tantely na de niaraka tamin'ny aza ny tompandriamanitra. Tsy anjaran'Andriamanitra mantsy ny mandrava ny sakana ny mpanao sakana fanjarantsika olombelona. Tsy afa atak'izany mihitsy ny tokony ataontsika rehefa tonga ao am' Jesosy isika. Tsy tokony olona fotsiny hoe efa olon'Andriamanitra ianao na efa olona toy zao ao am-piangonana ianao. Tsy mionona fotsy am'izany isika fa aoka iroso am'dikana faharoa ianao de ny fandravanan'ireo mpanao sakana. Indrindra moa ka hoe efa isan'ireo olona notezaina tamin'ny fanompoana saty sy ny fanaovana ody ianao fa iny azo antoka fa nitoetra teo aminao tao aminareo mianakavy ny fanahy mpanao sakana. Efa nitotaraiky taminareo ihany ity tantara ity. Tafarisaka tamiko tao amin'ny trano fonenana ny fianakaviana ray tao Amparafaravola. Tsy tao an-tampon-tanàna ry zareo no mipetraka fa any amin'ny commune Ambanivohitra. Anisan'ireo olona sahirapianana ihany koa ry zareo tam'izany. Kanefa raha ny marina tsy tokony ho tahak'izany mihitsy izy mianakavy. Ny antony le raim-pianakaviana manao asa mécanicien spécialiste moteur diesel ary betsaka client fa saingy tsy meny olona ny karamany nanamboatra moteur camion fa andraso lava. Feno volany mandehandeha any amin'ny chauffeur na any amin'ny tompony camion namboarina fa tsy mety voarainy mihitsy. Ankoatr'izany manana masinina fitotom-bary ry zareo. Araka filazana anisan'ireo masinina mahavita manao provanty tsara ny azy fa saingy tsy misy olona mitondra vary hotona izany ao aminy, tsisy client miditra zany ao aminy. Manana tambary lehibe ihany koa ry zareo kanefa na de zany aza ny zava-nisy tsy nisy nampidi-bola ho azy mianakavy izany asa ndrehetra izany. Anka lasa olona nahantra sy sahirapianana antaona maro izy mianakavy. Tena resy ry zareo tam'izany. Kanefa tsy zany ny fiainantany aloha. Zany natonga azy afaka nanana masinina fitotona vary, afaka nanana tambary lehibe. Fa de tateorina rava ny fiainana. Ka rehefa ndresaka lavalava teo zahay, teo vao hitako sy tsapako fa nisy fanampanao sakana tao am'reto fianakaviana reto. Tonga tao amin'ny tokantrano lay fanampanao sakana. Manao sakana mpanao sakana mba tsy idiram-bola ao an-tranony. Zany hoe makao maravarana zany le divoly mpanao sakana de manakana vola tsy hiditra. Makao mavady zany de volim-panao sakana mba tonga ny client tsiditra hitoto varina hitoto provanty. Resaka famisaviana no nentin'ny fanahy ratsy nanakana ny soa tsy ho tafiditra tao tokantranony. Nisy namisavy, nisy nandraraka ody manao sakana ny rano vovo fisotrony zareo teo an-tokotany. Zany mihitsy no fandresen-datra tato amiko. Noho zany nataoko ny fampahiresana mba ho ao aminy finoana fampamonjy tokoa Jesosy. Marina fa efa olon'Andriamanitra ry zareo ary anisan'ireo olona tena mivavaka tsara mihitsy. Kanefa de zay voalaza zay ny momba azy. Resy ny mpanao sakana ry zareo. Vita fampahiresana. Nataoko ny vavaka manokana ho fandravana ny sakana teo amin'ny isam-batan'olona. Samy nametrako tanina avokoa izy mianakavy tao an-trano. Avy eo nakena masinina fitotom-bary eo nandroaka ny fanahy mpanao sakana. Ary farany nanao vavaka manokana ho an'le vovo fakan'izy ireo rano fisotro ao mba tsy anakery am'izy ireo intsony ny herin'ny famisaviana. Vita zany notsofoko rano zareo. De raina ny tompo fa voalasa ono ao de nisokatra ny lalam-bolan'ny zareo. Lahatra ny olona nitondra ny vary no totoina tao amin'ny masinina zay azy. Tsy fahitany zany hatram'izay. Nanome ny volany avokoa ny chauffeur sy ny tompona camion namboariny. Misy am'ireo voly reny no vola efa amantonana kanefa tavaverina teo an-tanany avokoa. Amina milao sanandro ory zareo ny vola nitra tao aminay tamin'ny alalan'ny masinina fitotom-bary. Zany no vaovao mahafaly satria resy ary niala tao aminy ny fanahy mpanao sakana. Ry mpiany malala. Teo afaka vai ianao. Tiana fiana vaovao miaraka amin'ny fombiazana am'izay ataonao ve ianao? Teo ho tafita sy tia tratra ny tanjonao ve ianao? Tsotra ny toretro meko anao. Voalohany, araky nefa nambarako tery aloha, miverena amin'Andriamanitra ianao. Ome toerana ao anatinao Jesosy. Manana finoana fa ao am' Jesosy rery ihany no ahitanao ny fahasoavana rehetra. Faharoa, tapao sy esory ala ao aminao ny herin'ny fanahy ratsy mpanao sakana. Hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesana 4:7-8. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Fahatelo, tsara aminao ny mamonjy ny fitoam-pivavahana ataonay ho fanampinanao, ho fandravana ny sakana izy teo aminao, teo aminareo menakavy hatram'izay. Manana finoana
fa nataon'Andriamanitra mandresy ny olon'Andriamanitra rehetra nandresy ry Mose sy ry Josoa ary reo zany Israely no tarihany nanoloana sakana nataon'ny fahavalo tamin'izany andro zany afaka ny andresy toy zany ihany koa isika olon'Andriamanitra ankehitriny no Jesosy Kristy zanany mazava ny teny nataon'i Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10:7-8 zao ny voasoratra fa isaorana ny Andriamanitra zay nanome fandresenantsika tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika toy zao aza ny fizotra fitoam-pivavahana ataonay fiangonana Refy Androrakely afana mamonjy zany fotoana izany isika ny alahady misy fidiriny 5 amin'ny 9 ora 7 ora 10 ora 12 ora ary mirora ka zay mety aminao tompoko am'ireo ora ireo no vonjenao afaka manatona anay manokana ihany koa ianao raha misy resaka tianao holazaina aminay vonina ny anafaka anao izahay satria ho amin'izany no niantson'Andriamanitra anay omena ny tompony voninahitra zay zany ny afatra sy ny fampianarana netiko androany faranako amin'ny vavaka ny tenin'ny Otriko fa melon'izany anaraka hira ray aloha sika aoriana zany hira zany ataoko ny vavaka ho anareo vavaka fanasitranana ny marary ary vavaka fandravana sakana misy eo aminao matoky ny fiasan'Andriamanitra ianao zay zany tompoko ka dia mangataka ny teknisianny isika ndefa hira anankiray vita ny hira dia ataoko ny vavaka tompoko samy tain'Andriamanitra sika tompoko zanako asany tanako moave tsy efa nilazizany aho naoniana no miondrika mandany herinao amin'ny ranomasy sy ny aia zanako asany tanako moave tsy efa nilazizany naoniana no miondrika mandany herinao amin'ny ranomasy sy ny aia aok'izay kavy eto antratrako izao anye ka efa ela no ny andrianao tsy ho fondatsara ny antsoko aviaremody adidiky anao eny tompoko fahasoavana lehibe hoantsika moa nina nydrenisany ny afatra androany ary misaotra ny teknisianina tamin'ny hirany lefany teo vavako anareo tompo Andriamanitra lay tsy mio voamaly seny ary mandrakizay androany amin'ny anaran'i Jesosy mamindrafo amin'ireo olona nandre ny afatra netiko androany ianao mamindrafo amin'ireo olona ianao enganeka isy fiatraikany aminy zany afatra netiko zany amin'ny anaran'i Jesosy mandrava ny sakana rehetra nisy teo amin'ny olona dia ireo olona nandre ny afatra netiko aho mandravy zany amin'ny anaran'i Jesosy aho mandravy zany amin'ny anaran'i Jesosy aho mandravy zany sakana zany amin'ny anaran'i Jesosy aho ary sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary esoriko eo amin'ny tenany olona ny herin'aretina ny fanamafarofy miala sao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy miala sao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo vonjena ny olona androany
hotahinany any olonao androany fiaina mafinaritra ho azy any ny olonao androany ho tratrandre olondrao ny tanjona anao zay tondranao azy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raiko halleloia amen zay zany tompoka dia mametraka ny mandra-piona amin'ny manaraka indray tompoko Zanaku Fafaku nyeluka Izay vitana Satria zanaku Wanarikana Amini rarini Satria zanaku